Noho izay fanafiana niseho omaly an'ilay izay dia isy ny fanompoavana hitondrana ambavaka ny mpitandrina Lara Rasendrasina mivady rahampitso amin'ny roa sasany ariva eny amin'ny FJKM Ambatonakanga. Aorianan'izay dia isy kosa ny fivirimben'ny mpitandrina rehetra avy amin'ny sahan'ny FJKM izay tanterahana eny amin'ny fakulté teolojika Ambatonakanga. Hiditra ao anatin'ny lafiny ara-politika isika. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny SADC taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha Tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny amin'ny tsy filatsahan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nisy ihany koa moa ny antso nataon'izy ireo ho an'ny miaramila sy ny mpikambana eo anivon'ny androm-panjakana. Mankasitraka ny fanapa-kevitra izay nataon'ny filoha Tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC izay mivory tany Dar es Salaam farany teo araka ny fanambarana izay navoaka amin'ny birao misahana amin'ny fifandraisana eo anivon'ny SADC eto Madagasikara. Miantso ny parlementany Tetezamita ny tokony hanaovana lalàna momba ny fanitsoran-keloka ho an'ny andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary miantso ihany koa ny SADC ny tokony haneken'ny mpitandro filaminana malagasy izay lalàna hivoaka ao anatin'ny fanambarana navoaka androany. Miantso ihany koa ny tokony andaniana lalàna mikasika ny satan'ny filoham-panjakana teo aloha ka io lalàna io no hamaritra ireo tombotsoan'ireo filoham-panjakana ireo. Manamafy ny filoham-pirenena ao anatin'ny SADC Jakaya Kikwete filohan'ny Tanzania, Jacob Zuma filohan'ny Afrikana Atatsimo, Hifikepunye Pohamba filohan'ny Namibia ary Armando Emilio Gebuza filohan'ny SADC fa mankatoa ny tetika androm-pifidianana izay mamaritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tanterahana amin'ny volana Mesa Jolay 2024 avy izao. Nampatsiahy ihany koa ny tokony tsy hitongilanan'ny filoha ny gouvernemanta filohan'ny androm-panjakana ary ny tokony andraiki-panjakana isan-tsokajiny ao anatin'ny Tetezamita indrindra mandritra ny fifidianana ny SADC. Laza ihany koa ny SADC fa manara-maso hatrany ny zotry ny raharaha eto Madagasikara ary miantso ny vahoaka sy ny mpanao politika malagasy izy ireo mba handray ny andraikiny avy amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana ao anatin'ny famahana ny krizy.